Tianana ny 9 novambra lasa teo nisy PV efa vita mialoha mba hampandresena ny kandidat-mpanjakana. Varlo sy simba nivoaka ny sesisesy ahina isy ambadika. Aretiny voziny tramonjazo azo tsaboina raha fantatra mialoha. Falitafahoana manao ny tenako amin'ny takarivany alakamisy fa 12 ny volana janoary ny taona 2024 ka manolotra ny arabarto mikilasy eto mikivavy manasanao ihany koa anaraka ny fotoanan'ny fampalalam-bavao ny MJS hatramin'ny farany. Pejy politika avy hatrany ary no isantarantsika ny fampalalam-bavao roa volana aty aoriana dia nivoaka tamin'ny fahanginany sy nampiseho ny firaisan-kinany indray ny vondro ny kandidat ny rotsaka hofidiana filoham-pirenena farany teo. Nanatanteraka fivoriana mikanto-trano izy ireo ny tolakandro tsy nisy nipika moa ny resaka ny fanaovana tamin'izany. Ny azo antoka kosa dia mitonitolona ho amin'ny fampanjakana ny fahamarinana, ny famerenana ny Madagasikara ho tany tandalana ary ny fanoerana ny tsirariny misy ato amin'ny firenena araka izay efa ny matimatesa ny reto kandidat sy ireo mpanarady azy nandritra ny tolona. Mijoro ny kandidat anatin'ny firaisan-kinana teo aza ny endrika fampisaraham-bazana sy fanaratsiana maro. Profo mivangana ny fahatongavan'izy ireo ny iray latabatra ny fampidinika toy ny mpiralahy mianala tamin'ity androany ity. Voatazona ny teny nomena dia ny fiarahana mikatsaka mametraka ambony ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy amin'ny firaisan-kina. Tonga teto avokoa ny kandidat iraika 12 nahitana ny Ravalomanana Marc, Robert Andry, Ratsietson Jean-Jacques, Randrena Narvelo Adzo, Ratsiraka Roland, Razafy Andrao Fabrunel, Paraina Auguste, na tonga solitena kosa ny kandidat ambiny izay tsy mbola eto an-terana. Mahavelim-bolo ary mampitsiry indray ny fanantenana amin'ny firaisan-kina asehon'izy ireo tahaka izao. Eo amin'izay vavaony politika izay hatrany ary noporofony solombavambahoaka izay voafito amin'ny distrikan'Anarivo Mamo Rodan Rakotomanjato tamin'ity androany ity fa fenosoka tanteraka ny fifidianana izay nataony 15 novambra lasa teo iny. Fitanana antsoratra osika ampandresena ny kandidat-mpanjakana tamin'ny distrikan'Anarivo Mamo noporofony entiny hitam-bahoaka androany. Charmano Menjanary sy Tahirinaina. Fitanana antsoratra roa no nampiasaina nandritra iny fifidianana 15 novambra lasa teo iny. Araka ny fanazavana nentiny deputeny Arivony Mamo Rodan Rakotomanjato. Ny PV iray efa vita sy nomanina mialohan'ny fotoana ka ireo mpiasam-panjakana no nampiasaina anao izany. Ny PV faharoa kosa dia ilay tany amin'ny biro fandatsaham-bato. Io paikady io no nahazahoany senisy ny hasesena moka ny voka-pifidianana na dia mbola teny andalana mbola tsy tonga akory aza ny PV. Profon'izany ireto PV avy amin'ny komina 320 ao amin'ny distrikana Arivony Mamo ireto. Nanamafy ny solombavambahoaka Rodan Rakotomanjato fa profo manamarina hitam-bahoaka ireto fa alatra sy osoka ary tsy ara-dalàna ny fifidianana izay nataony 12 ny volana novambra lasa teo. Alabato matsiravina natao. Reto zavareto dia procès verbal. Io procès verbal reto dia tratra tamin'ny andro tratra zany nentina nandeha tamin'ny alakamisy fifidianana. Zoma reto efa tonga hoentina any amin'ny seni. Avy any amin'ny seni reto ny nentina. Zany hoe ny antena izy zany any ambanivohitra, lakamisy ny PV enina tamin'ny lehibe ny tanàna teo sy ny karazany. Lakamisy ny fifidianana, zoma mbola miandry zany satria mbola ny président bureau de vote mbola andrasana. Zay vao amen'ny tony PV tony. Tony PV tony iny tsy tany amin'ny bureau de vote, tany amin'ny président bureau de vote mo azo hoe fa tany amin'izareo mpikarakara. Ary teto ny teneniko eto hoe ministeran'ny santé publique ny teny andraikitra nyity zavatra ity. Zany hoe nomena andraikitra zany fa tsy any amin'ny hafa akory no mikarakara ny fanangonana sy fanaovana ny PV isan-taona. Teneniny zany satria nampiasaina ny CSB. Zany hoe CSB rehetra zany mikarakara ny tony satria lakamisy fifidianana zoma tony efa vita. Tony nantenana tany amin'ny seni. Fa le tena mpifidianana tany amin'ny fifidianana azo tany amin'ny bureau mpifidianana lahady no mikasabotsy lahady lahatsinainy mbola tsy tonga ary mbola tany satria mbola niandry le volana zany président bureau de vote. Zay le alatra zay le osika. Mpiasam-panjakana no nampiasaina ny kirakira ireo PV efa vita mialohan'ny fotoana ireo raha ny fanazavana hatrany. PV iray manontolo reto Anarivony Mamo, district Anarivony Mamo reto. Zany hoe PV daholy original daholo reto. Tena izy daholo fa hafa le tany amin'ny bureau de vote
reny tsy azo le ny any président Bodevote le ny any amin'ny délégation karazany reny tany satria zay tsy nanadélégueko ty fitamarany menakavy nazahoana nytika raha hoe azo daholo reto zavatra maloto reto PV ray le namboarina andanina an-drajoelona ary PV anankiray le ara-dalàna ny dimy olona reny le nahitana hoe dimy mivato azy rajoelona dimanjato mifidy eo tanàna. Tao amin'ny distrikany Arivonimamy ireto PV osika ireto paikana tao ampandresena ny kandida-mpanjakana izao ary inona fa nampiarina tamina distrika hafa fa tsy tao Arivonimamy ihany. Izao zava-misy izao no tsy maintsy anoizantsika ny tolona satria ny zo ny vahoaka malagasy no vohitsakitsaka hoy ity solom-bavambahoaka ity. Pejiny politika izay hatrany ary dia ny olom-pirenena malagasy izay matsafa fa mbola tsy mipetraka eto Madagasikara izany hoe tany tandalana izany no mivondrona indrindra ao anatin'ny vovonana malagasy miaro ny tanindrazana na ny antsoina ihany koa hoe mamita. Izory ny vovonana amarana ny tolona rehetra ho fanavotana ny firenena ka iantsona ny malagasy ento an-toerana sy ny any ivelany anatevin-daharana ho tombontsoa ny firenena. Avitra Solondraibe sy Andra Kotomalala. Miaramita miaratafita no teny filamatra ny vovonana malagasy miaro ny tanindrazana amaranana ny tolona hatramin'izay nataon'ireo malagasy anavotana ny firenena latsaka anaty antsana. Nandritra izay 420 taona izay very ny asina malagasy tsy mipetraka ny tany tandalana. Tsy misy afa-tsy ny malagasy ihany nefa no afaka hitaksy ametraka ireo teboka lehibe ireo. Fitakiana iarahana amin'ireo malagasy maro indrindra ny avy eo amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana izay manana ny toerana eto amin'ny firenena. Rehefa malagasy zay le antsona hoe malagasy rehetra dia antsona manerana an'izao tontolo zao hanavitra ny Madagasikara. Satria tsisy olona afaka hanavitra ny Madagasikara ty afa-tsy ny malagasy, tsy ny mpanao politika rery no afaka manavitra ny Madagasikara. Fa ny fitiavan-tanindrazana iombonana na mpanao politika na tsy mpanao politika na mpanao gazety na mpandraharaha rehefa manana an'izay fitiavan-tanindrazana hanarina firenena zay io ny fikambanana, io ny vovonana ndao iaraka. Raha fitondrana ary te-hanavitra ny Madagasikara ka te-hitra anatin'ny mamita moa ka dia ataonay ahoana. Fa zahay manana foto-kevitra ijoroana eto hoe hanavitra ny Madagasikara satria raha mpitondra amin'izao fotoana zao tsy mahavitra ny Madagasikara. Ho firaisan-kina fahasarotam-piara-manoloana ny famotehana ny firenena asaina natevin-daharana ity vovonana ity avokoa ireo rehetra mahatsapa fa malagasy ary tapa-kevitra ny hanavitra ny Madagasikara. Tolony teto tamin'ny 47 mbola vita dia tsy misy mamita an'izay ny mamita. Nisy tolony teto tamin'ny 71 io nataon'ny Mozazony. Nisy tolony teto tamin'ny 72 izay nahafaty olo BDB ino. Nisy tolony teto tamin'ny 91 ety miaka ty firenena ty. Nisy tolony teto tamin'ny 2002 izay nisy faty olo BDB. Nisy tolony teto tamin'ny 2009 fanovana. Nisy tolony teto reny tolo reny foto-kevitry natao teto rehetrarehetra reny zany zay nieritseritra daholo reny mpitolona reny hanaovitra ny Madagasikara nefa zao Madagasikara sambra niletika sy avitra zay ny asan'ny mamita zay amitany reny foto-kevitry dehibe. Androany no nitsangana ity vovonana ity ahitana malagasy maro avy amin'ny lafy valonosy. Tsy misy atoko politika fa malagasy tsotra ny mivondrona ary amerina ny ampopony malagasy tsirairay ho sarotiny amin'ny tanindrazany. Mila fomba fijery, fisainana ary fiasa vaovao manaraka ny etika mbola azahoana manangana firenena matanjaka ho indrindra nambaran'ny filompanorona ny atoko-tika Madagasikara tamin'ity androany ity raha niaona tamin'ny mpitarika tima avy any Arivonimamy tafiditra indrindra anatin'ny fotoana fifampiarabana ho an'ny taona vaovao izany. Charmano Menjanahary, Tahiriny Aina. Mila fomba fijery, vision, sy fomba fisainana, mentalité, ary fomba fiasa, stratégie et pratique politika hafa isika. Tsy afaka mandeha irery anefa ireo, fa tsy maintsy miankina amin'ny etika, na ny etika matanjaka satria anangana firenena matanjaka no tanjontsika. Firenena anjakany marina sy ny rariny ary ny itsiny no targetra. Izao anefa, miainga avy amin'ny fandinihan-tena sy ny finiavan'ny tsirairay no ahatongatsika amin'izany. Ireo no afatry ny filompanorona ny antokotoky Madagasikara. Tamin'ny resolo tena n'ireo mpikatroka timy avy ao amin'ny distrikany Arivonimamy tonga teto Faravohitra ny fampiarahaba tratry ny taona vaovao 2024. Amin'ny mahatony taona azy dia soto avy nama malagasy ny fanajana ny ray aman-dreny. Ny avaka izany satria ny vokatry ny tany, ny asa tanana dia tenona lamba sy satroka landy no marika hita maso na tolotra ireo tantsaha.
Nandritra ity fifampiarabana natratra ny taona ity ihany dia nanambara ny Flot national natokotiko Madagasikara fa raha mbola ny malagasy maro anisany no atao ankilabao dia tsy ho afaka anatin'ny fahantrana mihitsy Madagasikara. No amafisy ny fahisan'ny tena mahamaika azy ny fanavotana sy ny fanampiana ny tantsa malagasy izay miaina tanteraka anatin'ny fahantrana amin'izao fotoana izao. Arahantsika avy hatrany fanadihadiana. Tsy sasatry ny manafatra vary Madagasikara kanefa ny 1.700 vahoaka malagasy tia tantsa avokoa, izany hoe mamboly sy miompy. Lasa Inde sy Pakistan no sompotry ny vary ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tsy mahagaga raha miamahantra ny malagasy satria ny maro anisany lasa ambanin-javatra. Isan'ireo firenena namiratra taty Afrika nefa i Madagasikara teo amin'ny sehatry ny fambolem-bary ny taona 4.4, izany hoe nandritra ny fitondrana Marc Ravalomanana. No mafisy ny Flot Marc Ravalomanana androany fa tena mahamaika azy ny fanampina ny tantsaha malagasy tsy haina anatina fahantrana lalina tahaka izao. Tointolona ary tsy amelantsika raha tsy azotsika izany hoe tany-tandalana izany tsy amelantsika ary tena porofotsika ho hitan'ny olona rehetra rehefa mirahina dia tena tsy vakina ambony tsy afaka hijery fotsiny isika ho ia aminareo ny fahavoazana mahazo ny firenentsika. Ataontsika hoana ny jery ireo zanatsika tsy mba manana ny hoaviny. Ataontsika hoana ny jery an'ireo tantsaha tsy mba manana misy zay fanantenanana kely akory ara hoe amokatra izay amin'ny tsy fisian'ny fandriampahalemana. Ahoana nahitantsika an'ireo tanora tsy mba misy tsy anasa nefa tokony asa loza dia mitangondrony daholo ny fahoriana rehetra tsy mahita tenitenenana misy ny hoe inona loatra ny filazana hoe mahandro Madagasikara tena farany gisitra tena farany tsisy aoriana ntsony midradradratra daholo ny olona tena mahatra mijaly fa diranovana dia tsisy teny ntsony itenenana izany. Dia anjarantsika malagasy mieritreritra hoe tsy mbola vita kory ny tolona ataontsika 90 isanjato malagasy efa mahantra satria nareo ny 90 isanjato ka raha sehanareo aloha manana dia rehefa manana nareo dia mitondra mivokatry nareo omena ny olona mpihinana. Amin'izao fotoana izao olona mpihinana na zavatra any ambanivohitra mbola idivana varotra tsy mahampino misy ny mahatonga antsika mahantra. Tsy mbola vita ny tolona ho hiatrany ny Flot Marc Ravalomanana. Manana fanantenana isika ary tombotsoan'ny maro anisa oso iombonana no katsaina. Izany dia mila sy mitaky firaisan-kinan'ny malagasy rehetra azahoana manatratra io tanjona io ho ihany ny Flot Ravalomanana. Sehatra anisan'ny mampitaraina ny tantsaha amin'izao fotoana izao tokoa mantsy ny mahakasika indrindra ny faharatsin-dalana sy ny tsy fandriam-pahalemana. Nambarany izay tafaresaka tamin'ny mpanao gazetina androany ary fa zary lasa ambanin-javatra ny tontolo ambanivohitra ankehitriny koa tsy mahagaga raha miamahantratra ny vahoaka malagasy. Manome-Njanahary sy Tahiry Niainatrany. Mizaka ny tserany hainy tanteraka ny tantsaha malagasy amin'izao fotoana izao, tsy fandriam-pahalemana, faharatsin-dalana, tsy fisiana masomboly sy alabotry, santionany amin'ireo olona sedraina avokoa ankehitriny. Ireo tantsaha mpamboly sy mpiompy avy ao amin'ny faritetasy no namaky ireo vai maharary azy ireo. Ny ankamaroan'ireo tantsaha manerana nosy no mizaka ireo olana ireo avokoa amin'izao raha ny fanazavana. Mananasy ny tena vokatrany dia mahantra vahoaka anambotra dia misy barazy ao efa tamin'ny andron'ny hidrolika tamin'ny fotoana efa ela be fa tsisy fikarakarana intsony dia nitsahatra le fambolen'le olona nefa ny voly avitra amin'izany mamatsiana Antananarivo Ray Manontolo dia za zany manana tambary eo amin'ny 1 hektara eo tamin'le orana avy be niketsaika otsinjaiko amin'ny latsinay zao ivary io dia ny ambony tsisy voaketsa. Ny tena olana aminay zao dia resaka hoe tsy fandriampahalemana voafaky malo mihitsy zao tsy lavitra ny tanàna Mpamanga zay manko tapin-tanàna fa fokontany hoe alakamisy Atsapamahazo nisy omby very dia tena ao anatin'ny fanetsahana very fotoana ny olona lasa manaradia hatramin'izao le tsy hita rombo ro lahabe tena goavana tsy araka tsomba tonga dia raha vao tsy hita tsy araka amin'iny zany dia tonga dia efa fohy dia efa very zay tena olana hoe dia resaka lalana ratsy dia raty kanefa ananana ny vato ananana ny fasika tsisy tsony satria le faharetana zany zao tena nalainy daholo le tany 650 hektara ny vahoaka zany efa tsy afaka miditra amin'ny tany itsony zao dia zay moromorony kely eny sisa alaina ny tany ambolena artemezay dia tsy avela mamboly vary tsony zay tena manodidina teny. Le ovy zao ny zezika lafo ny masomboly nefa ny vidin'ny olona mora ny 700 ny kilao any
katsaka sy vomanga sy mangazy zany tena fivelomana eny eo indrindra zany le tsy fanjepahaleoany satria akaiky Tananarivo loatra zay dia alainy zalany mangazo vomanga ina dia tonga dia entiny hiakatra tsy mandalo fakotany eo ny tena fahavazana. Mazoto miasa ho fiveloman'ny malagasy indrindra ireo tantsaha sangy olana dia tsy fandraisana ndraikitry ny fanjakana ka laza miteraka fahavoazana lalina ho an'ny tantsaha malagasy ho hiatrany fanazavana. Tokony tsy hanafatra varoatry Madagasikara hoy ny fanazavana raha mipetraka tsara ny politika mpampandrosoana ho an'ny lalam-piariana vary. Vaovao anisan'ny songadina tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay mahakasika indrindra ny fivoahan'ny vary simba teto Madagasikara izay mampametra-panontaniana ny maro ahina izy tambazotra goavana ambadika io vary io lo sy simba tanteraka amin'izao fotoana izao hoy ny nambarany Ratsida Lanto. Maro ihany koa mantsy ny ahia mipetraka satria any anaty fotoam-pifidianana isika izao. Ankilan'izay tsy mety ny fanomezana sakafo simban'ny malagasy toy izao fa mila fandraisana andraikitra entitra. Avitra Solondray be Andry Rakoto Malala. Vao ny omaly vary 5 gony tamin'ireo 30 taonina saika ahondrana tany Tolanaro no nary anisana fofona maimbo sy efaloha tao amin'ny serana Tsambony Tomasina. Voalaza fa teratany Indo-Pakistan no tompon'ireo vary simba ireo kanefa saika ao alefa any amin'ny tapany atsimo-atsinanany Nosiny. Mialohan'io vary 3 kontenera no efa trahatehaka tao amin'ny magazay iray lehibe tao Tomasina ihany izay saika andeha diovina. Toy izany ihany koa ny trangatany Mahajanga ny farany volana Desambra teo. Vary lo simba 50 kontenera mahavoasaringotra olo-panjakana ambony tsy lanja kely fa amin'ny taonina avokoa ireo vary simba trahatehaka kasaina paritaka ireo. Olo-mitsy ihany anefa no mahazo tombony ambadika itony raha itony ary ahina isy ambadika izany. Tsy afaka manafatra dia mistocké dia manao zay rehetra mety opération mifandraika amin'izay raha tsy tena fa misy tambajotra voalamina tsara sy matanjaka zany eo amin'ny zavatra ohatran'ireny. Za aloha mihitsy zany fa efa misy kajin'olona misy izy efa mpanao an'ireny. Fomba fijery maro no azo eritreretana ireny tranga ireny. Io ny fahadisoana arakajy amin'ny resaka arabarotra ka nahatonga ny fitobian'ny vary ny ohatran'ny fitrandro voatondro ankoatra ny fahamelona noho ny ady misy any Ukraine. Mampiahany efa ny ampitahiry antrenan'ny vanim-potoana ny fahavaratra noho izany. Raha ny toedra raha misy eto amintsika dia ahiahina ihany koa ny mety isian'ny kajikajy politika ambadika izao raha izao satria misy hatramina solombavambahoaka voasaringotra amin'ity resaka varyloha ity. Netiny kendrena ve ilay izy hoe ao anatina fifidianana. Le fifidianana ve na fifidianana filoham-pirenena io na fifidianana ary amin'ny ambanimbany kokoa ny députation sy ny sisa mety zay ve ny zavatra ny kendrena kanjo tratra ny fahalovana ny vary satria mety nisy fahadisoana tao amin'ny lafiny kajy amin'ny hoe manahoana ny arak'izay resako izay misy fikoropahana teto ambonin'ny tany tamin'io resaka hoe hiakatra ny vidin'ny zavatra fanjifa dia mety diso kajy ve tany amin'ilay hoe mety haritra zao io vary io sy ny sisa sy ny sisa. Zany mety zavatra mandeha daholo fa na inona aloha na inona le finihavana ampinana zavatra simban'ny mpiarabela aloha tena le atsitsika malagasy vorika mihitsy. Tranga efa nisy toy izao nandritra ny fitoam-pitondran'ny Repoblika faharoa. Vary simba no naparitaka ka niteraka aretina tamin'ny malagasy maro nanerana nosy. Tsy vitan'izay fa nijaliana ihany koa ny filaharam-bary tamin'izany kanefa dia novidiana lafo sy voafetra ihany no afaka nisitrahany isan-tokantrano. Ny pejy fahasalamana kosa indray mahakasika indrindra ilay areti-maso migy dia 7 ny olona fantatra fa voan'ity areti-maso ity na ny antsoina ihany koa hoe conjonctivité bactérienne ao amin'ny faritra Sofia amin'izao fotoana izao. 12 ao Mampikiony, 7 ao Port-Berger, 7 ao Antsohy, 2 ao Bealanana, 2 ao Mandritsary hoy nambarany tompona andraikitra misana ny fahasalamana izay nanao nitatitra vonjy-maika momba ity trangana areti-maso ity. Ny mararina monjy ny toeram-pitsaboana ihany anefa nahafana namoaka ireo antotan'izy ireo. Manoloana firongatra ity aretina ity dia namoaka naoty ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamana fa voarara ny famorim-bahoaka ho fisorohana indrindra ny fiparitahany aretina. Tsy voafaritra ao anatin'ilay naoty kosa nefa ny karazana fivoriana azo atao na tsia. Ankoatr'izay dia nampatsiahany amin'ny tokony hanajana ny fipetrasakana ihany koa ny naoty izay nosoniavin'ny sekretera jeneraly ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Eo amin'izay pejiny fahasalamana izay hatrany ary dia asoroana sady mora tsaboina ny aretin'ny vozon'ny tranjaza. Mitarika mitranga fahasarotana kosa ny fizany raha tsy hita sy voatsabo araka ny tokony ho izy. Mety ho voany ity aretina ity avokoa rehefa vehivavy rehetra izay efa nisy firaisana ara-nofo. Ando miaratiana Mathieu Princy.
amin'ny alalan'ny fitiliana ihany no ahafantarana fa misy ny aretina vozony tranjaza hoy ny mpitsabo. Aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo ny homamiada ny vozony tranjaza. Mety voa avokoa araka izany vehivavy rehetra rehefa nisy firaisana ranofo. Mety mitondra ny tsy mikaretina avokoa na ny lahy na ny vavy, saingy atao hoe porteur sain ny lahy. Dépistage dia atao rehefa misy firaisana ny ohatra ny roa-taona. D'accord? Mazava ho azy satria raha ohatra raha hoe androany izy manao firaisana, androany izy peut-être contaminé, le zavatra zany afaka roa-taona raha mbola tonga ao anatin'le fitiliana dia mbola tratra tsara satria ela be vao mitondra aretina. Resaka adala koa ny hoe cancer du col hono mety fantatra satria hoe mandeha raha misy perte cancer du col là tsisy manifestation clinique fa tsy maintsy misy dépistage. Inona ny dépistage atao? Izy io misy karazany roa fa frottis daholo ny filaza azy. Le frottis zavatra tsy makarary, le frottis zavatra atao anatin'ny 2 secondes. Petraka amin'ny position gynécologique fotsiny le vehivavy dia sokafana amin'ny col amin'ny vagin, amin'ny spéculum dia misy atao hoe frottis zay, balai, brosse ny filaza azy dia kitihana kely fotsiny dia azahoana cellule. Tsy misy famantarana ivelany fa marary ny vozony tranjaza ny vehivavy iray raha ny fanazavany. Tsy misy ny soritra aretiny. Azo tsaboina tsara nefa ary tsy atahorana ho tonga ny nitranga fahasarotana raha vao ray an-tanana mialoha. Izy hoe vao manomboka kely fotsiny zany le anomalie le cellule, mbola tsy azo lazaina koa hoe cancer, mbola tsy azo lazaina koa hoe pré-cancer fa vola anomalie de cellule. Misy kosa nefa ne tonga dia efa misy hoe anomalie an'le cellule ary pré-cancéreuse dia misy ary misy ny hoe cancer constitué. Dia amin'izay fotoan'izay zany misy traitement koa izy io, traitement tsotra dia tsotra. Ny ray ihany fotsiny any hôpitaly ampatoriana kely dia inona ny zavatra atao? Tsoahana le zone marary. Dia zany hoe tsy tonga mihitsy zany amin'ny stade hoe ho constitué le col. Raha ohatra zany le olona manao an'izay zavatra rehetrarehetra izay dia tsotra kely ny valiny. Tsy admettons izy manao test voalohany, admettons izy test voalohany normal, admettons izy manao test voalohany 3 taona aoriana dia ataontsika hoe misy anomalie kely dia atao le dépistage iny, dia atao le examen colposcopique, dia atao le conisation raha ilaina. Efa misy ny vaksiny fisorotana amin'ny tsy aretin'ny vozony tranjaza ity any amin'ny tany mandroso antsoina hoe Gardasil. Ho antsika eto Madagasikara kosa mbola tsy fantatra saingy ny azo antoka tsy misy ny fitsaboana azy fa fisorohana no atao. Io Gardasil io vaccination fomba fanaovana azy zany amin'ny vehivavy rehetrarehetra sy ny lehilahy koa amin'izao fotoana dia ataony vaccine, vaccine atao intelo metona mandritry ny 3 volana, 3 injections zany. D'accord? Karaha zay zany dia azo lazaina mihitsy théoriquement tsisy tsony mihitsy ny cancer du col raha eran-tany ny lahy sy ny vavy latsaky ny 14 taona 15 taona ka mbola tsisy firaisana dia manao an'ilay vaccin fa zany mbola lavitra izaka zany. Araka izany tsy misy atahorana ny fanantonana mpitsabo ihany ho vahaolana hisoroana ity aretina mpahazo ny vehivavy ity. Eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray ary 700 ny mpianatra ihany no niverina an-tsekoly amin'izao 3 volana faharoa izao raha ny fanadihadiana izay natao tamina sekoly iray. Ny alandaharana avokoa araka izany 200 vokatry ny fahasahiranana iaina ny iray aman-dreny sy ny olana ao an-tokantrano raha ny fanazavana. Ity 3 volana faharoa ity anefa ny tena hery ny fampianarana no izy amin'ny tanany fandaharam-pianarana rehetra ary anomanana ny fanadinana na iena ihany koa anefa ny fotoana ialan-tsasatra hisoroana indrindra ny fahatapatapahana ka hisy fiantraikany amin'ny ankizy. Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Betsaka tamin'ny sekoly tsy miankiny no nanapa-kevitra ny zarany tao am-pianarana hotely na trimestriel na dia faniova ho bimestriel azy izany. Be loatra ny fanadinana any ka mety tsy havitana ny fitandaram-pianarana izay no nandraisany io fanapa-kevitra io ny talentsy sekoly tsy miankina iray. Vita tamin'ny 3 volana voalohany ny famerenana samihafa ary ity 3 volana itsana ity no amitany ireo fandaram-pianarana rehetra. Na ina ihany koa ny fotoana fakanaina hisoroana ny fahatapatapahana lava. Zahay zany amin'ireny pause ireny mianatra foana ny mpianatra satria fantasantsika tsara hoe anatin'ny vanim-potoana fahavaratra tsika zao ny fahatapatapahana izay atao hoe fampianarana ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra zay hitany ihany
zay natonga anay efa nanday fepetra hoe ao anatina pause après journée des écoles dia mianatra foana ny mpianatra anay akoatra amin'izy musicola sy efa napetraka ny ministera. Izao telo volana faro izao no hiomanana sy karakarana ireo antota-taratasy fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra hiatrika fanadina mpanjakana. Misy ny sarany fisoratana anarana ho an'ity sekoly ity ka miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny ray aman-dreny mandritra ny fivoriana no hamaritana ny sarany. Zany akoha tsy midika hoe tsy manday ny vacation omeny mpanjakana fa mandra-piandry amin'izay zany aloha mba efa misy toana amin'ireo mpianatra ireo zay omenatra zao satria na ny frais na ny sakafo anoana mizotsisa dia mila vola daholo zay rehetrarehetra. Miditra amin'ny andro faefatra ny telo volana faharoa isika izao. Ny alandarana avokoa ny roapolo isanjaton'ireo mpianatra tato amin'ity sekoly ity noho ny olana maotokantrano raha ny fitarainan'ireo ray aman-dreny. Azo natao ny fifampirarana tamin'ny sekoly saingy vitsy ihany ireo ray aman-dreny noho nyroso tamin'izany. Tsy manana fahafahana tsony izany hoe resaka fisarafanambadiana, resaka ilana tokantrano sy ny sisa. Misy ihany koa hoe mikatona le orinasa manesany dada ny voaloka sy ny tariny ohatran'izay. Maro be zany efa nanovana eken'ny ray aman-dreny manatratra ny zanany. Ankoatra ireo mialan-darana, mpianatra mandodina ny roapolo no raisiny ity sekoly ity an-tanàna noho ny tsy fahafahan'ny ray aman-dreny mandony sara ampianaran'ireo ankizy ireo. Porofo izany fa metraka amin'ny vantana amin'ny fampianarana ny fahasairanana ankehitriny. Tsy misy fampandrosoana vanona nefa raha ny fanabeazana no tsy zarizary. Lafomba vao afa-tanteraka kosa indray ary dia mitaky tsy misy fepetra ny anoloana ny sefokotany ao Madirana Montana amponina any an-toerana. Ny kiasa ny anatanteraka fivoriam-ben'ny fokon'olana sabotsy ho avy izao ifidianana izay ho sefokotany vaovao kanefa dia nahemotra ho amin'ny fotoana tsy voafaritra indray izany. Mandeha ihany koa ny fandrahoana nataon'ny sefokotany amin'ny mpitarika eny fotony. Ny izany zava-misy teny an-toerana moa Iano Miaratina sy Mathieu Prince. Farahidina amin'ny fampandrosoana ny fokotany Madirana Montana hoy ny mponina ao an-toerana noho ny afitsoko ny sefokotany TGV. Tsy mahay mitantana no tsy mahafantatra ny tena laharam-pamiana ho an'ny vahoaka eny fotony izay iandreketany hoy ny solotena ny fokon'olona. Manginy fotsiny fakana vola tsy mazava sy ny fanavakavahana atao amin'ireo mpilalara eny amin'ny fokotany. Ohatra zao zay mamangy dia mbola takina vola isa-tokantrano ny olona nefa ny taloha zay teto tsy mba nisy an'izany fa amin'ny alalan'le adidy isam-bolana no andoavanay volan'ny famangina. Tena fotaka ny ainanay eto isaky ny fahavaratra nefa ny izahay nakana volana lalana ohatra zao ny teo aminay faritra atrika nakana 5,000 senalina zahay anaovana lalana 5,000 Israel anaovana lalana tsy nisy lalana nefa mivita teo aminay teo. Maka résidence ianao avana avakavany ianao rehefa maty eo tonga dia anaovany valo teny avy izy moa tsy tratra amina birao zany mihitsy. Mitaky tsy misy fepetra ny fialana ity sefokotany ity araka izany ny mponina eto Madirana Montana azon'izy ireo mifidy olom-baovao hitantana ny tanànany. Ny kiasany anatanteraka fifidianana sefokotany ny mponina ny sabotsy izao saingy nahemotra amin'ny fotoana tsy voafaritra izany. Dia nanatona chef district zany zay maly. Dia chef district zany nanome vahaolana ny hoe raha mba mety ozy dia milela-paladianareo zahay aloha lohajanona le famoronareo vahoaka amin'ny asabotsy fa izahay nandraikiray ka noho ny ankety administratif amin'ny fokotany Madirana Montana zahay ozy manomboka ny rapitso maty ny Androany io. Manao ny fomba rehetra amikirana itoerana io ny sefokotany ity hoy ny mponina. Efa nanomboka ny taona 2022 izy no teo ary manao ny fomba fiasa tsy mahomby. Mandeha sahady ny fampiororoana ireo mpitarika ety fotony atao ny sefokotany. Marina hitsy mihitsy zany TGV mihitsy le eo amin'ny fokotany TGV mihitsy izy. Palitao rehefa ASVM anio dia ASVM izy rehefa TGV dia TGV. Izy zany tena hoe mitady fomba mihitsy tsy elana eo. Zay nge zao amin'izao fotoana zao mahazo menasy hoe ho samboriny araka ny filazan'ny sefokotany io. Dia izy hitondra olona anakorotana eo ka zay zany tsy tokony andraikitra amin'izay fanakorotana ataony eo fa ny amin'ny sabotsy zany aloha dia mijanona aloha le izy araka. Diso ny filazana fa fanakorotana no ataon'ny mponina Madirana Montana raha ny fanazavana. Fa tsy misy kajokajo politika ny resaka resahana ito hoe hotsoana amin'ny président pokotany dia ahafahana tsoatary hoe manomikimaky amin'ny fifidianana amin'ny manaraka indray ve tsy izay ny eto aminay fa ny anay dia le fampandrosoana mihitsy efa tsy mety aminay tsony folo pokotany io dia mangataka izay nanolonan'io. Ny zakana natona fokotany izay manolona ity tranga ity saingy tsy tratra tao an-toerana ny sefokotany. Ny tanteraka ny birao pokotany tamin'ny fotoana nandalovana ity ty an-toerana ny tolakandro teo.
nampiankapeo manoloana ny fahasimbany lalana sy ny fivangongony fako eto Antananarivo renivohitra ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara atody Soandriamampandry tamin'ity androany ity. Nametra-panontaniana ny tenany ny amin'ny tsy fandraisana andraikitry ny mpanatanteraka fanadiadiny Germain Nomenjanahary sy ny aro-tanjona. Efa mambolana maromaro izao no nasimba ity ampandalana eto Andranomena eto amin'ny fiantsona ny taxi be ity. Tsy hita hatramin'izao ny fandraisana andraikitry ny fiadidina ny tanàna n'Antananarivo. Nampiakapeo noho izany solombavam-bahoaka voafity tao amin'ny boriboritany fahenina ka nanome fepotona ho an'ny fanjakana sy mpitantana ny tanàna mba handray andraikitra araka nametrahany vahoaka azy ireo eo amin'ny toeram-panompoana vahoaka. Aza kitikitiha ny vahoaka rehefa mandray andraikitra zany le vahoaka, so ny vahoaka no maneho ny fahatezerany, so ny vahoaka no maneho ny tsy fahafaliany, so ny vahoaka no mirotsaka eny an-dalambe a, dia aza kitikitiana ny vahoaka rehefa tonga amin'izay zavatra zay eritreretin'izay. Koa dia eto zany dia mbola mampatsiahy ihany hoe mijaly ny vahoaka eny aminay ary tsy ho lalana io iangy fa maromaro izy eo e. Ankoatra ny lalana eo ihany koa ny fako misavovona sy manam-padalana eny amin'ity boriboritany ity. Fokotany maro ao amin'ny boriboritany fahenina no ahitana fako misavovona miteraka fofona maimbo kanefa tsy rofin'ny komina. Ary misy ihany koa ny fako zay tena misavovona eraka fokotany Ambohimanarina, tena misavovona miteraka aretina ary tena mibahana ny lalana andanan'ny olona. Raha tsy tena ary rafa-tsy ny Ambohimitsinjo, Betafo, Ambohimantroso, Anosy Vavaka, Ambohimanandray, Akazomanga, maro rehetra Ambatolampy, Avaratanàna, Avarateteza na Ambova, maro dia maro no mijaly amin'le fako zany a, zay tsy ataon'ny commune urbaine Antananarivo. Ny tsy fandriam-pahalemana moa dia efa tsy lazaina intsony. Ny vahoaka efa tena misairana sy mahantra amin'ny fitadiavam-bola, amin'ny fiainana, ny fitangany vidim-piainana ny asa tsy misy zara fa miminan-kanina dia le fotodrafitr'asa zay itsahany indray zany a dia atao an'izao zany a ao anatin'izay. Misy antony matona sina ny mpanatanteraka ka tokony samy anao ny asany ho ity depute ity. Nilaza fa tsy lefitra ity solombavam-bahoaka ity mahalona izao tsy firarahina sy fanambanina ny vahoaka Antananarivo izao. Ho any amin'ny faritra kosa isika ato anatiny ity toy ny vava manaraka ity dia ny tokony ary ny lanja sora-baventy ny mponina amin'ny fokotany Antsambahaly distrika ny Port Berger. Misy mbody ny tanin'izy ireo izay mirefy 7 hektara mahery eo ary solombavam-bahoaka iray avy ao Mahajanga no ambaran'ny mponina fa ambadiky ny fakana ny tany. Tsy anaiky hatramin'ny farany izay no nambaran'ny mponina izay milaza fa manana taratasy ara-dalàna. Rindran-tsary ny mbola hava tsara. Tany efa manan-tompy ity tany amin'ny fokotany Antsambahaly Ambohimanarina fa efatra ity izay manana ny velarana 7 hektara sy 10 ary ao amin'ny distrika ny Port Berger. Ivardash Jean no tompony tany efatra amin'ny taona 450 nodimandra ny taona 570 tompony tany io ka nandova azy ny zanany Minos Vardas nanomboka ny taona 770. Manana ny taratasy ara-dalàna ary efa misy titras borna ny tany. Atairana nefa ny any tompony tany sy ny fokon'olona amin'ilay fokotany fa misy mbody ny tanin'izy ireo amin'izao. Solombavam-bahoaka avy any Mahajanga no ambaran'ny mponina fa ambadiky ny fibodonany tany. Antsoava raka izany no ataony reto mponina ireto. Leha itany io tsara nisy abandon zany izy io. Niasa fogna tany hatramin'izay. Fa karakarazana météage zany fomba nitonga sanjareo azy satria zare miantoko ambe, miantoko fanafody, avy mbola zare fogna zany hividiana mividy vokatra io. Dikan'izany na tsy ekeo izy fa mampiasa olo ry zany. Zany. Magnaraka hatramin'izay io tsisy nahiliky ny zare tompony tany tamin'ny olona velogny ty fa efa nivelominy fogna hatramin'izay ka raha ohatra ka misy milaza tompony io tsy taniny azady na otry tsisy fandraisany azady amin'ny tany eo. Zaho vatategnako miteny tohon anabavy kibo raiky aminahy vadiny Vardas ndesiny maty. Vady anabavy kibo raiky aminahy baba raiky riny ndraiky zany no vadiny Vardas farany teraka Alexandre zany Vardas. Magnaraka zany raha ohatra olo iady zahainy tokony handagna anjara amin'ny tany fa tsy anjarany. Teny voalohany le tany amizay tany manan-tompo raha venjare le olo ambaliketiky zare no mahavita mamboly ka hafaka mampamondro zare hafaka zay magnano dinidany kibonjare zay io noho zay malefiko ny tagnana mitsinjo fa zay satria ratsy ny ady boan'ny lehibe mandriaka ka noho zay zany
Manengana re fanjakagna ambony ifotony manomboko niany tsy tery fofa na didijadogno fa ifangaviagna mba tsy dinare zay fa tena maty tanteraka tsy mamboly amin'ny tany zahay tsisy ny zavatra hoannay ka izy amin'izay iny zany dorany fa io azadali io tsy manana taratasy tany eto amin'ny titre borni eto Tsambalary ary tsy tompindova zay le tsiketsika sy anaiky ary anohitra hatramin'ny farany izahay hoy retom-pony reto miantoka ny fivelomam-ponao mantsy ilay tany satria toeram-pambolen'izy ireo. Ny vavan'ny jiro sy rano malagasy kosa indray ary dia miankina amin'ny mpamatsy vola vahiny ny fanamboarana goavana eo anivon'ny orinasa mpanjakana Jirama ho ny tompon'andraikitra misana ny famatsiana ny rano. Ny resaka fantsona tranainy sy simba no miverimberina ka isan'ny antony mampikorotana ny famatsiana rano an'Antananarivo sy ny manodidina. Tsy sasatra ny mialatsiny amin'ny mpanjifa izay efa anaty fahiran tanteraka moa ny Jirama noho ny fanelangelenana ateraka izany. Ravirazafy Mahinina, mbola hava tsara. Tsy vaovao intsony ny 300 miliara ariary fanampiana ho fanarenana ny orinasa Jirama. Nilaza nefa ny tompony andraikitra misahana ny famatsiana rano eo anivon'ity orinasa ity fa miandry mpamatsy vola vahiny ireo tetika sagoavana izay tena amany olany famatsiana rano. Atao iny izany ilay famatsim-bola amina miliara, iza no tena isitraka izany? Ny fanoloana goavana izay mila fitaovana goavana sy ny enti-manana lehibe mifanaraka amin'izay moa zany dia efa ho atomboka amin'ity taona ity ny tetikasa lehibe izay ho vatsin'ny vondrona Europeana ao anatin'ny Jirama Water Free dia manaraka azy eo ny tetikasa miaraka amin'ny PAEP sy ny Banque Resa-Pirenena. Le tetikasa lehibe misy ny fanamboarana tobo famokarana vaovao dia misy ny fametrahana fantsona vaovao, misy ny fanoloana ireo fantsona tranainy izay ny tanjona moa zany dia hitondra fanatsarana ho an'ireo famatsiana rano amin'ny tanànan'Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny fanazavana, tsy ampienina metatra toratelo hatramin'ny 7 metatra toratelo isan'andro ny rano an'Antananarivo sy ny manodidina. Marina fa fanamboarana, saingy miteraka fanelingelenana ny mpanjifa ary toa vao maika mampikorotana ny famatsian-drano sy jiro ny fanamboarana, tsy misy fiafarany ataon'ny Jirama noho ireo fitaovana efa tranainy ka tsy marika intsony ny filan'ny mponina. Ho an'ny rahampitso izao, izy fikorotanana indray ny famatsiana rano ary aritra adiny 8 izany noho ny fanamboarana ny ampahan-tambazotra N14 mamatsy herinaratra 5,000 volta ao Mandroseza. Isy fikorotanana amin'ny faritra maromaro eto Antananarivo noho izay tsy fahampiana miainga avy ao Mandroseza ve zany. Izany dia mety miseho amin'ny alalan'ny fiainan'ny tosiky ny rano any amin'ny tambazotra na mety tsy fahazoana rano zany amin'ireo faritra izay voatondro ireo. Io asa fikojakojana io dia ho tanterahany eo anelany amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 5 ora hariva ary eto zany dia maneho ny fialantsiny ny orinasa Jirama amin'ny fanelingelenana izay mety ho terak'izay ary manentana ihany koa ny mpanjifa sy ny mpampiasa rano handray ny fepetra mifanaraka amin'izay mba hiomana raha ohatra ka misy ny ahafahana manangona zany amin'ny ampiasaina ao anatin'izay fotoana izay. Marina tokoa efa miasa ny tobo famokarana rano Mandroseza 2, Mandroseza 2 bis. Misy fotoana nisy fahasimbana izay niseho tao amin'ny foto-drafikasa tao dia nandritra izay fotoana izay no nisehon'ireny tsy fahazoana rano tamin'ireo faritra izay nitany saina teo ireny. Ankoatra izay, ilana amin'ny fivezivezena sy ny filaharam-be ary namorana ny fandoavana ny faktura sy fifidianana fahana dia misy nitolotra jirakaiky. Mbola tsy tanteraka eto Madagasikara ny famerenana ny fihavanana 7 taona taty aoriana ny fifanaovan-tsoniny raha ny iray aman-dreny samihafa dia tsy hivato tova maika aza miarava izany ka hanaovana antso avy amin'ny rehetra mba hamerenana indray hanavotana ny firenena. Avitra Solondraibe sy Andra Kotomalala. Rava tanteraka ny fihavanana maha-malagasy, miseho avokoa ny fahalovana samihafa, manjaka ny tsy fandriampahalemana, ny fanolanana sy ireo karazana herisetra samihafa. Tsy voatazona ny kolotsaina sy ny fahendrena maha-malagasy mandala ny fihavanana, indrindra ny fiarahamonina eto amintsika. Na ireo mpitondra aza tsy maneho ny maharay aman-dreny fitaratra azy. Ny taona 2024 no nosoniavin'ireo filoham-pirenena ny Fandimby niarana tamin'ireo ray aman-dreny eo anivon'ny FFKM ny antota taratasy ho an'izay fihavanana sy fampihavanana izay.
tanjona nisy ny filaminana amin'ny alalan'ny fametrahana ny fihavanam-pirenena. Zao mifanambarana ato ny fotoana ny arahanay dinika teto tanatin'ny fanahy 4F dia nahatsapahanay fa tompona ndraikitra izahay tamin'ny zavatra niseho teto amin'ny firenena, ao ny nety, ao ny tsy nety ka niteraka ratra. Koa vonina izahay joro ho modely amin'ny fampihavanana ary fametanana ho amin'ny fitoniana maharitra mba hirsoana ho amin'ny fampandrosoana. Ny faravan'ny fihavanana no miteraka ny fahalovana samihafa, atahorana ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainam-pirenena sy ny hoavin'ny taranaka malagasy. Azagagitsika raha ohatra ka tonga amin'izao ny firenena, famotika amin'ny firenena satria rava fihavanana. Tsy misy fampandrosoana zany eto raha tsy misy ny fandripahalemana, ary tsy misy fandripahalemana eto raha tsy mihavana amin'ny malagasy vita fihavanana araka ny reto sy ny reto. Dia ny tiana ambara amintsika dia zao, miantso ny vahoaka malagasy rehetrarehetra manontolo hirahina hamerina ny fihavanana eto Madagasikara fa zay ihany ny fanafodiny ty firenena ty. Manana didy ireo tompona andraikitra rehetra isan-tsokajiny amin'ny famerenana ny fihavanana malagasy. Mila foazana hatreny amin'ny fampianarana ambaratonga fototra ny fivizan'io fahendrena malagasy io. Fototra iray naomby nentina nandaminana sy nandrindrana ny fiarahamonina fahizay ary manantanja lehibe tamin'ny malagasy ny fihavanana. Pejiny finoana dia taoriny eritaona izay somary nafampana tamin'ny sehatra politika teto Madagasikara dia nandefa afatra ho an'ny mpino katolika ny solotenan'ny papa miasa Simon eto Madagasikara ny Monseigneur Thomas Riza Omaly. Ao anatin'ity afatra ity no irariny mba ho taona ny fandriampahalemana sy ho taona ny fihavanana ity taona 2024 ity ho an'ny Madagasikara. Miantso ny malagasy rehetra ihany koa izy mba hiverina ny foto-kevitry ny fihavanana. Io foto-pitsipika azon'ny Madagasikara ireharehana ka tsy maintsy ampiarina hoy izy nanamafy. Amin'ity taona ity dia ankalaza ny 5 taona nitsidihan'ny Papa François ny Madagasikara amin'ny fiangonana katolika eto Madagasikara sy ny 13 taona nitsidihan'ny Masina Joany Paul faharoa ny Madagasikara ihany koa. Araka ny nambaran'ny Nonsa Apostolika Tranty dia ho tanteraina ny 10 volana May ho avy izao ao amin'ny fobetoeran'ny Nonsiatura eny Ivandry ireo fanamariana ny hetsika roa ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia nametraka fitoriana manameloka ny Israel noho ny asa famonoan'olona an-tsitrapona taonty nandritra ny 3 volana nisy ady eo amin'ny Palestina i Afrika Atsimo. Natomboka androany ny fitsarana savaranando mahakasika ity raharaha ity any amin'ny fitsarana iraisam-pirenena ny Lae. Fitoriana izay nolavin'ny Prime Ministra Israeliana Benyamin Netanyahu avy hatrany. Onjalalaina ranaivomanana sy mbola avatsara. Nanomboka androany any amin'ny fitsarana iraisam-pirenena ny Lae, Pays-Bas, ny fotoam-pitsarana savaranando mahakasika ny fitoriana napetraka Afrika Atsimo any Israel. Sokajiny Afrika Atsimo nanao asa famonoana olona an-tsitrapo Israel no ireo daroka bomba maro nataony any Palestina hatramin'ny nanomboany ady teo amin'ireto firenena roa ireto. Fitoriana 420 pejy napetraka Afrika Atsimo izay miompany indrindra amin'ny fikasana Israel handrava amin'ny ampahany betsaka ny vahoaka Palestiniana. Ny vondrona nanoana fangatahany Afrika Atsimo ihany koa mpomba ny Palestiniana. 3 alina mahery ireo olona namony endry tao anatin'ny 3 volana nisy ny ady. Nanambary Hamas izay mifeny Lemak Gaza fa ny 2 pahatelin'ireo niarambony ireo dia vehivavy sy ankizy avokoa. Etsy ankilany nolavin'ny Prime Ministra Israeliana Benyamin Netanyahu avy hatrany ity fitoriana napetraka Afrika Atsimo ity. I Hamas izay mpifanandrina amin'ny indray no nolazainy fa manao asa famonoana olona an-tsitrapo fa tsy izy ireo. Ny fanafana ireo takalinaina 10 mbola notazomin'ny Hamas no tanjonay hoy hatrany ity Prime Ministra Israeliana ity. Mety haritra ny taonany maro ny fitsarana ity raharaha ity ka manoloana izany dia mangataka ny ampitsarana avy hatrany ny hetsika miaramila ataon'i Israel i Afrika Atsimo. Tapitrary ny fampalalam-baovao tamin'izao alizao mankasitraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany horatsika rehefa avy eo ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News ary izay koa sonarantsika ny horonan-tsary One Love. Ny tenako dia ametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray ary tompoko.